Manolotra ny arahaba tompoko. Mahakasika ilay tankoron-drahona ao Atsinana Madagasikara no antsika nomboana ny fiarahana. Any amin'ny manodidina ny 370 kilometatra atsinana ny Antalahy no nisy ny fohibeny tamin'ny takariva teo. Raha ny singy azo avy amin'ny zanabolana ihany koa dia manomboka hita soritra ny tambolon-drivotra miaraka aminy. Mitondra rivotra eo amin'ny 570 kilometatra isan'ora izy ary arahana tafiotra 520 kilometatra isan'ora. Mizotra miandalana miakandrefana somary atsimo andrefana izy amin'ny hafainganam-pandeha 320 kilometatra isan'ora. Raha ny tombana ihany koa dia tombomana amin'ny ankapobeny ny tontolo ivoaran'ity tangoron-drahona ity ka mety hivadika ho rivo-doza atao anatin'ny 27 ora manaraka. Raha izay moa no miseho dia hitondra ny anarana gezany ity tangoron-drahona ity. Etsika ilan'izay ihany koa raha ny tombana savaranon'ando dia anambana amin'ny vatana ny morontsiraka afovoany atsinanana na atsimo atsinanan'ny Madagasikara izy amin'io fiandohan'ny herinandro io. Tsy mbola misy fiantraikany vatana amin'ny toetry ny androntsika amin'ny ankapobeny izy amin'izao faran'ny herinandro izao. Na izany na tsy izany aza entanina sahady ireo mpiandraikitra mahakasika ny fitantanana ny loza sy ny tandondondoza ary ireo mpisehatra rehetra mba hiomana amin'izay fiatrehana ny rivo-doza izay hiarovana ny vahoaka sy ireo voakasika ao anatin'izay. Entanina ihany koa ny mponina manomboka any amin'ny morontsiraka mifatotra Ambatsoa hatrany amin'ny faritra Anosy mba anaraka akaika ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro satria araka ny efa natsidika teo moa dia anambana amin'ny vatana ny morontsiraka afovoany atsinanana na atsimo atsinanana Madagasikara ity rivo-doza manaraka ity. Etsika ilan'izay ihany koa dia tombanana ho betsaka kokoa ny rotsakorana noho ny fisian'izy io amin'ny talata ho avy izao any amin'ny faritra Ambatsoa torak'izay ihany koa ny any amin'ny faritra Nalanjorofo atsinanana Vatovavy ary Fitofonany. Mety andina eo amin'ny 80 hatramin'ny 20 milimetatra ny tany rotsakorana ao anatin'ny 420 ora. Entanina araka izany rehetra hiomana amin'izay mety ho fabetsahany rotsakorana izay. Ny ranomasina ihany koa moa manomboka ny alatsinainy ho avy izao dia hikorotana miandalana izany hoe anonja be na aherin'ny ranomasina ahery be mihitsy ara moa izay indraindray. Andrivotra tsikelikely ihany koa manomboka ny tolakandro indrindra makany amin'ny alina sy ny talata maraina. Entanina sahady zany ny mpiandrika sy ny mpampiasa ny ranomasina mba hitandrina ao anatin'izay. Raha ny vinan'ny toetry ny androntsika ankapobeny dia saika mivangony kokoa any amin'ny faritra avaratra sy avaratra andrefan'iny ny orana tandrifon-drahona mety harankotroka atao anatin'ny 3 andro ho avy. Andao ho jerena amin'ny antsipiriany ary izay vinan'ny toetry ny andro amin'ny Rantsoa izay. Azo orana malefaka ny andro maraina ny any amin'ny morontsiraka amin'ny faritra Sofia torak'izay koa ny amin'ny faritra Boeny sy Melaky. Amin'ny faritra hafa moa dia ho maina antoerana kokoa hingaby masoandro na dia somary fiambanana rahona kely izany vao maraina ny any amin'iny morontsiraka atsinanan'ny Nosy iny. Raha ny tolakandro kosa indray dia azo oram-baratra ny any amin'ny tapany avaratry Madagasikara izany hoe ny any amin'ny tapany avaratra amin'ny faritry Sofia sy Sava ary mahazo ny faritry Diana. Azo orana ihany koa indrindra ny alina ny any amin'ny tapany atsimo ny faritry Sofia. Andrahoana mety arahana orana tandrifon-drahona ihany koa ny any amin'ny faritry Boeny, Betsiboka, Bongolava, Melaky ary ny tapany avaratra ny faritry Menabe. Ny faritra hafa moa dia andrahoana mitsitokotoko na andrahoana vitsy. Raha ny vinan'ny maripana indray manodidina eo amin'ny 19 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 30 degré morontsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 430 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Ananika 9 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Boeny sy Betsiboka. Ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny sabotsy kosa indray ary dia ho hita taratry eny foana ny orana tandrifon-drahona mety harankotroka indraindray any amin'ny faritry Diana, Sofia ary ny tapany avaratra ny faritry Sava. Andrahoana mety hanina heritsika isina orana tandrifon-drahona ihany koa ny any amin'ny ilany afovoany andrefana sy ny faritra avaratra andrefana izany hoe any amin'ny faritry Boeny, Melaky, Menabe, Bongolava ary ny ilany andrefana ny faritra Itasy sy Vakinakaratra. Ny alina no anana heritsika isina orana
tandrifin-drahona ny aty amin'ny fatry ny afovoantany sy nany amin'ny fatra loatra mangoro ary mahazo amin'ny fatra Ambatsoino, fatra hafa indrindra Morontsiraka afovoany Atsinanana sy Atsimo Atsinanana ary ny tapany atsimo kosa dia omaina tanteraka mihitsy ny andro na ibalika be ingaby masoandro. Maripana tsy dia misy fiovana misongadina aloha fa eo amin'ny 7 hatramin'ny 20 degré zao an'ny afovoantany, 7 hatramin'ny 13 degré Morontsiraka Atsinanana ary 12 hatramin'ny 14 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Tafakatra 5 na 9 degré eo foana maripana ambony indrindra any amin'ny fatra avaratra andrefa ny Madagasikara eny. Ny toetry ny andro ny alahady ary no amaranantsika sahady dia saika azo oram-baratra trany ny any amin'ny fatra avaratra sy avaratra andrefan'ny Madagasikara eny. Mety azo an'izay orana tandrifin-drahona mety arahankotrika izay ihany koa ny tapany avaratry ny afovoantany. Ny fatra hafa dia andraona mitsitokotoko na ibalika be ingaby masoandro. Raha mahakasika ny maripana indray dia eo amin'ny 7 hatramin'ny 9 degré zao ho an'ny fatra anatiny, 20 hatramin'ny 13 degré Morontsiraka Atsinanana ary 20 hatramin'ny 13 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. 5 na 9 degré eo foana maripana ambony indrindra any amin'ny fatry Betsiboka sy Boeny. Dia izay indray ny hivinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy mamy fotoananao mba manaraka indray veloma tompoko.